fantatrao va fa Mamatonalina izao? Dia faly miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izay mbola manome tombonandrom-pahavelomana antsika afaka manaraka izao fandarana Mamatonalina atolotry ny fikambanan'ny Mpiara-mamaky ny Baiboly ny Tohivakan'ny Fahamarinana ary ny Mampiely Baiboly ho anao izao indray. Fandarana Mamatonalina entina indrindra mba hanomanana antsika iaona amin'ilay Jesosy Kristy izay nampanantena fa ho avy indray. Ko dia izao fandarana izao anie mba ahafahantsika mandray fanapahan-kevitra eo amin'ny andavanandrom-piainantsika fa ho avy ny Tompo. Ary raha ho avy izy anisany ho azy ve ianao. Mamatonalina misy antsika ankehitriny ko dia meteza andray ny afatry ny Tompo indray. Mamatonalina, rénové, 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 sambatrani malina, ramandre, 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 Camille, Mpampakatra, hitsena, Mivoaha, Fahefan'Ny Tenin'Andriamanitra, kani tumpunu dera Hosana, Hosana, Olivera kawangu, Mihainu, 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 Nadia mafini manzu, Mizuru, 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 Camille, Mpampakatra, hitsena, Mivoaha, Fahefan'Ny masona, kani tumpunu dera Hosana, Andrandrao ny masonao fa efa niteny ny Tompo hoe andeha aho dia mbola hiverina indray akanareo kany amin'izay toerako no hitereranareo ihany koa. Vonao amin'izany fiavian'ny Tompo izany indray ve ianao? Fa ity fandarana Mamatonalina atolotry ny Tohivakan'ny Fahamarinana, Mampiely Baiboly ary ny Mpiara-mamaky ny Baiboly ianao ity dia anomanana anao amin'izany. Anio ny loha hevitra izay hojerentsika indray dia ny hoe azo antoka ny tenin'Andriamanitra. Azo antoka ny tenin'Andriamanitra, ary azo antoka ny tenin'Andriamanitra dia izay zavatra rehetra ambarany dia tsy maintsy ho tanteraka avokoa. Mialoha izany dia andeha isika hivavaka aloha. Jesosy Tompo, mialohan'ny andranisanay ny teninao dia tianay mangataka ny asan'ny fanahinao aty am-ponay. Irianay ianao mba hiteny aminay indray amin'ny fombanao amin'ny Mahandriamanitra anao. Dia apetraka am-pelantanao izao fandarana izao mba manginao anay tsiraray avy ary andrenesanao ihany koa izay mba setosetom-ponay any anatinay ihany. Dia mitenena aminay indray amin'ny fombanao amin'ny Mahandriamanitra anao ary fa te hiainonao izahay. Misaotra Kristy Tompo. Amen. Atao anatin'izao fandarana Mamatonalina izao dia aloha hevitra hoe azo antoka ny tenin'Andriamanitra no iarahantsika mijery arak'izay hitantsika ao amin'ny Lioka 2:20 ka hatramin'ny faha-13. Lioka 2:20 ka hatramin'ny faha-13. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe ary izy nanao fanoharana taminy hoe jereo ny aviavy sy ny azo rehetra. Raha hitanareo fa vao manaroka ireo dia fantatrareo ihany fa efa akaiky sady ny lohatao. Dia tahaka izany ihany koa ianareo raha vao hitanareo fa tonga izany zavatra izany, dia aoka ho fantatrareo
fa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa tsy ho lany ity taranaka ity mandra-pahatonga an'izany rehetra izany. Lanitra sy ny tany ho levina fa ny teniko tsy mba ho levina. Raha imasoavana masinana ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Izany tenin'Andriamanitra izay nivakiantsika teo izany dia toy n'ilay fanomanan'i Jesosy Kristy ny mpianany. Ny amin'ny amin'ny indray dia izay hitantsika ato anatin'izao andalan-tsoratra masina Lioka 1:2-20 ka hatramin'ny 7:30 izao dia manambara fa tena azo antoka ny tenin'Andriamanitra. Ary izay ny zavatra ampianariny eto eo amin'ny 5:20 dia miteny ny tenin'Andriamanitra manao hoe ary izy nanao fanoharana taminy hoe jereo ny aviavy sy ny azo rehetra. Inona no tiana tenenina amin'izany? Mampianatra antsika handinika ny zava-misy ny tompo. Jesosy Kristy rehefa tetỳ an-tany dia nampianatra ny mpianana tamin'ny alalan'ny zava-misy. Jesosy Kristy rehefa tonga tetỳ an-tany dia nampianatra ny mpianana mba hampiasa n'io saina io. Ary izay nahatonga azy rehefa nilaza hoe andrehady sy filazana ady ianareo, isy horohorontany, isy an'izao, isy an'izao, isy an'izao, dia izao ny zavatra ny teneniny. Ary izy nanao fanoharana taminy jereo ny aviavy sy ny azo rehetra, izany hoe nasaina nandinika ny mpianany. Ary izany ihany koa no tiana hisarihana ny saintsika ato anatin'izao fandarana Mamatonalina izao, hamperitreritra antsika, hampandinika antsika manoloana ny zava-misy ankehitriny izay zavatra ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ary izy nanao fanoharana taminy nanao hoe jereo ny aviavy sy ny azo rehetra. Dia ao anatin'izao fandarana Mamatonalina izao dia mitaona antsika ihany koa mba hijery ny zava-misy fa mampianatra antsika handinika ny zava-misy ny tompo. Dia amin'ny 9:30 izy dia miteny manao hoe raha hitanareo fa vao manaroka ireo dia fantatrareo ihany fa efa akaiky sady ny lohatao. Rehefa mandinika ianareo izy ny aviavy dia efa hitanareo manomboka memamony ny aviavy, dia rehefa hitanareo izany dia efa tara fa fantatrareo tsara fa efa akaiky izay ny lohatao. Lasa ny ririnina ho tonga ny lohatao. Ny fiainan'ny jiosy manko dia rehefa ririnina dia maina ny tany tsy mamokatra, fa rehefa manomboka mamony ny aviavy dia ho fantatra izy ireo fa tena efa akaiky ny lohataona, efa hiditra ny lohataona izy ireo. Isika ihany koa ao anatin'izao fandarana Mamatonalina izao dia tarihana ny saintsika, haitsika ve ny mamaky ireo famantarana ireo, ireo famantarana izay milaza amiko hoe inona no manan-danja ary inona ny zavatra mandalo amin'izao fiainana izao. Antsony ny tenin'Andriamanitra isika handinika ny fiarahamonina misy antsika, fa ny mpianatry ny tompo dia nampianarina handinika. Jereo ny aviavy raha vao hitanareo fa manaroka ireo dia fantatrareo ihany fa efa akaiky izay ny lohatao. Fa mampianatra antsika koa ny tompo hoe rehefa miseho ireo zavatra rehetrarehetra hitantsika eo, ny horohorontany, ny ady, ny mosary manerana izao tontolo izao, dia tadio fa efa mbiakaiky ny tompo, efa mbiakaiky ny tompo ary mandinika ny zava-misy tokoa isika. Inona moa voalazan'ny tenin'Andriamanitra ireo no tsy hitantsika amin'ny fiainana andavanandro ankehitriny. Firenena, amely firenena, mosary, sorohorontany, hetsero, olona misandoka milaza azo Jesosy Kristy, efa akaiky ny fiavian'ny tompo. Ary izao fandarana Mamatonalina izao dia
tena ilazana antsika fa azo antoka ny tenin'Andriamanitra. Azo antoka ny tenin'Andriamanitra izay milaza amintsika izany zavatra izany. Fa haiko ve mamaky ireo famantarana ny fotoana ireo? Haiko ve no mamantatra hoe mitrango ireo dia mby hiaiza ho amin'ny fiavian'ny tompo isika? Fa efa tompotra ny andro, ary azo antoka fa raha ny teny izany ny tompo dia fantany zavatra hitranga aty aoriana, dia hitantsika mibaribary ireo famantarana izay nambaran'ny tompo. Fa ireo famantarana izay ireo ihany koa dia milaza amintsika hoe inona kay no manan-danja ary inona ny zavatra mandalo fa mandalo izao fiainana izao fa izay manao sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Mandalo ny zavatra rehetra fa ny tenin'Andriamanitra izay mitoriana ambara ampahafantarina antsika dia tsy miova omaly saina io ary mandrakizay. Dia hitantsika taratra ao anatin'io tenin'Andriamanitra izay nivakiana tamintsika teo io. Dia hoy izy 1:30 manao hoe dia tahaka an'izany koa ianareo raha vao hita anareo fa efa tonga izany zavatra izany dia aoka ho fantatrareo fa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Raha ho avy eny amin'ny raony lanitra Jesosy anio, anisan'ny raisina ve aho? Anisan'ny tena ho raisina ho any aminy ve aho? Fanontania mila apetrakitsika izany. Fanontania mila ananana valiteny mazava izany. Fa indraindray variana amin'izao fiainana ety an-tany izao isika. Variana amin'ny fitadiavana, variana mifijery ny ety an-tany ihany fa tsy mitraka mijery mby ho aiza isika. Mby ho aiza isika? Fa izao fandarana izao dia nantsoina ary iantsoina antsika rehetra mba hiomana hiaona amin'ny tompo. Hiomana hiaona amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Fa raha ho avy izy, anisan'ny ho raisiny ve ianao eto amin'izao fiainana mandalo izao? Fa ny tenin'Andriamanitra dia miteny mazava manao hoe ny tany sy ny lanitra hoy izy ho levina, fa ny teniko tsy mba ho levina. Lioka 2:17. Lanitra sy ny tany ho levina fa ny teniko tsy mba ho levina. Inona no azo tonona ao anatin'izany? Dia hoe izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra dia tsy maintsy ho tanteraka na ho ela na ho haingana. Izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra dia tsy maintsy tanteraka na ho ela na ho haingana. Raha nambara hoe zazalahy nomena anareo, zaza nomena anareo, zazalahy nomena anareo, ary ny fanapahana dia eo an-tsony, dia tanteraka izany. Fa tonga tokoa Jesosy Kristy, tonga tetỳ an-tany 700 taona talohan'ny ahatongavana, dia efa naminaminy amin'izany Isaia tanteraka izay nambara ny tenin'Andriamanitra. Ary izay zavatra rehetra nambarany amin'i Jesosy Kristy dia tanteraka avokoa ny toerana haterahany, ny zavatra iainany etỳ an-tany. Ary raha nanambara izy hoe izaho dia tsy maintsy ho faty ary ho alevina fa mbola hitsangana indray. Dia inona tokoa ny zava-nisy? Mitranga ny zavatra nambarany tompo. Na ny mpianany aza tsy nanaiky izany ny say hoe ianao tsy ho faty izany, tsy izao izany. Fa ny fihevitr'Andriamanitra tsy fihevitritsika olombelona. Fijerin'Andriamanitra tsy tahaka ny fijerintsika olombelona. Fa tanteraka ny fahafatesana, ny tanteraka ny fisanganany tamin'ny maty, tanteraka ny fiakarany nakany an-danitra, ary mbola ho tanteraka ihany koa ny fiaviana eny amin'ny raolanitra indray. Tsy maintsy ho tanteraka izany satria ny tany sy ny
ny lanitra sy ny tany no levona fa ny tenin'Andriamanitra tsy mba ho levona. Zay ambarany tenin'Andriamanitra ve dia tsy maintsy ho tanteraka na ho ela na ho aingana izany. Dia fantatsika tsara fa betsaka ny olona miteny hoe efa ela ny nandrenesan'izay ho avy ny tompo, ho avy ny tompo, fa aiza ihany. Dia zao no mila tsarovana, zao no mila atao ao-tsaitsika. Ny fisainan'Andriamanitra tsy tahaka ny fisainantsika, ary ny lalan'Andriamanitra tsy tahaka ny lalantsika. Fa hoy Petera tamin'ireo olona niteny hoe aiza koa lazaina fa ho avy ny tompo, ho avy ny tompo, nefa mbola tsy tonga ihany hatramin'izao. Dia zao ny zavatra nitenenin'ny Petera faharoa toko 3 andininy 9 ka hatramin'ny 7 manao hoe nefa ry malala, zao zavatra ray loha zao ihany no aoka tsika ho adininareo. Ndray andro amin'ny tompo dia toy ny arivo taona, ary ny arivo taona toy ny indray andro. Ny tompo tsy mahela ny keny fikasany arak'izay ataon'ny sasany ho fahelany, fa mahapo aminareo izy ka tsy tiany hisy ho very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Ny fotoanan'ny tompo dia tsy tahaka ny fotoanantsika. Tena azo antoka fa raha niteny izy hoe andeha aho dia mbola hiverina indray handray anareo any amiko, dia tena mbola ho avy ny tompo, tena mbola ho avy ny tompo. Fa zao ndray andro amin'ny tompo izy Paoly dia toy ny arivo taona, ary ny arivo taona toy ny indray andro. Zany hoe raha amin'ny fotoanantsika zany zao efa 4 taona ny tompo no niakatra tany an-danitra, fa zao no mila tadidiana tahaka ny hoe 4 andro amin'Andriamanitra izany. Mbola vao 4 andro amin'Andriamanitra izany, satria ndray andro amin'ny tompo dia toy ny arivo taona, ary ny arivo taona toy ny indray andro. Fa maninona ary mbola tsy tonga ny tompo? Fa maninona dia mazava ny zavatra nambarany Petera manao hoe ny tompo tsy mahela ny teny fikasany arak'izay ataon'ny sasany ho fahelany, fa mahapo aminareo izy ka tsy tiany hisy ho very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Ry havako izay manaraka izao fandarana Mamatonalina izao, tena mbola tian'ny tompo ny taonan'ny olona ho ao aminy. Tena mbola miantso ny olona ny tompo ho amin'ny tena fibebahana marina, fiverenana aminy, fanekena azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana. Fa raha manaiky azy ianao ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao dia anisany ho raisiny ianao rehefa tonga eny amin'ny ranolanitra izy. Zao fandarana Mamatonalina izao dia hitenenana amintsika fa azo antoka ny tenin'Andriamanitra. Fa zao mbola miala nenina amiko, miala nenina aminao, miala nenina amintsika Andriamanitra. Raha efa nisany nandray azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao, dia ianao ihany koa no antsony ny tompo hitaonan'ny olona amin'izao Mamatonalina izao. Azo antoka ny tenin'Andriamanitra. Fa raha niteny izy hoe andeha aho dia amboatra ho fitoerana anareo, dia aka anareo ka any amin'izay hitoerako no hitoeranareo koa, dia tadio fa tena mbola ho avy ny tompo. Fa raha ho avy izy, anisany ho azy ve ianao, anisany raisiny ho any aminy ve ianao. Vavaka isika. Sao anainao tompo ao manome anay fotoana, mbola ahafahanay mieritreritra fa azo antoka ny teninao, ary mampianatra anay ianao hampiasa ny sainay hijery ny zava-misy ka mantatra hoe vanim-potoana toy ny inona moa izao, tahaka ireo mpiambina hoe ry mpiambinao toy ny alina inona moa izao, dia antsoinao izay handinika. Fa rehefa mitrangy ireny ho ianao dia efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Omany ny fonay mba hiaona aminao. Dia raha efa miomana ao amin'izany izay dia ampiasao ny fiainanay, anomana ny hafa ihany koa ho amin'izany. Fa azo antoka ny teninao, fa na ho amin'ny fiainana na ho amin'ny fahafatesana ny hafaranay raha miala eto amin'ity tany ity, fa dia mba ho isany olombonjenana izay raha manaiky anao tompo sy mpamonjy ny fiainanay. Misaotra Kristy tompo, fa azo antoka ny teninao.
fa tsy maintsy ho avy ianao, dia mba ho isany ho anao anie izahay. Misaotra Tompo. Amen. Izay indray ny fandarana ny arahantsika tamin'ity an'io fampetraon'ny fanontaniana, raha ho avy ny Tompo, anisany ho azo ve ianao. Koa miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro hiavian'ny tompontrano na ho hariva na ho